eo amin'ny fiainana dia misy ireo namana izay mody namana fa tsy tena namana. Mody manampy anao indraindray nefa ny tanjony dia tsy izay. Ka rehefa azony izay ilainy, avy eo ianao dakainy. Ampiny ny jalimazo anao, avy eo lasa izy nandao. Tsy fantanefa fa nitody tsy misy fanetaony miverina eo amin'ny fiainana. Misy soa atao levenam-bola hoy ny malagasy, ny ratsy atao loza miadana. Ary ireo niarany tsy azo lena maro samihafa dia mbola hiarana sy ho tafa. Ary eo amin'ny fiainana ihany koa dia samy manana ny anjara masoandra ny tsirairay, fa ny fotoana azahoana azy ny tsy ahy. Misy nefa ny sasany dia tsy mahandro ny anjarany, fa mitsiriritra ny azo ny namany. Mitsily tsikelikely avy eo ny fialinana dia miafara faliana. Ary izao ny fantaro, raha mila anjara ratsy ianao eo amin'ny fiainana dia manaova ny ratsy, ary raha mila ny tsara dia manaova ny tsara. Ary ity farany ity angamba aleo ny sarinao anazava azy.